de amin'ny fifiriana lehibe indray ary lasana bavamalala no ionana amintsika am'izao fotoana an'io zao a fotoana zay afahantsika mioneto indray a am'ty andro anio a ary matoky sy mino aho fa salama tsara daholo indray tsika tsirairay avy reto a raha tafahoneto a am'izao fotoana an'io zao de fiadana tompony ao amintsika tsirairay avy a de fiadana tompo amintsika rehetrarehetra zay tafiditra eto indray a am'ty androany ity mety androany angamba anao vao niaraka taminay teto a fa za teteny aminao hoe tsy tonga fotsiny eto ianao io a fa mahareta hatramin'ny farany a de aleotsika mifampahery a am'izao andro a ilana fampahirezana zao tonga aloha de nareo zay tafiditra aloha no arabaiko voaloha satria mandeha aingana be le izy a de manjary tsy hitako tsony rehefa loloha kely ao Marie-Jo a tahiry Jesosy niditra voalohany teto androany Marie-Jo a dia ao ihany koa ry rahala tahi tompo manokana na vavy Marie-Jo a fiadanany tompo aminao Jonathan Tojo Mikael Fanilo Razafindramanana androany vitako teto tonga soa Yama Sandola Rodine Marie Sandola Yama Erika Raka Mapionna Aimé Manambotso Maevare Zana Monika Elisa Tsiala Fleur Andrina Suzelle Soameva Emelo Avlitina Berthe Sava Eliana Filana Rakoto Falrahery Tovo tahiny Jesosy a isika rehetrarehetra izay tafiditra eto a de fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy ary za koa miarabanareo izay vao tonga teto androany a fa za mily fa tsy kisendrasendra efa eto foana Fanilo azafady Fanilo Razafindramanana efa eto foana izy azafady fa afangaroko hafa le anarana azafady a efa eto foana marina ianao de Roly anisy ihany koa de tahiny tompo a isika tsirairay avy de fiadana tompo amintsika rehetrarehetra raha hitanao fa mampahery anao eto androany de tongava indray rapitso misokatra ho an'olona rehetra zao fandaharantsika zao a ary de afaka tsy mieritreritra hoe olona vahiny ianao eto a fa ataovy ohatrany hoe olona efa tompotrano fa eto tsy misy tompony ty fandaharanty a any Jesosy izy ty alleloia na zay ary tsy tompony izy ty fa de any Jesosy ty no ataontsika eto alleloia de tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra de eto koa de isika rehetra de miara-miondrika eo amin'ny miara-mitanondrika amin'ny anabavy Berta tsika am'izao fotoana zao a raha anabavy Berta zay mpikambana eto amin'ny fandaharatsika ary mpitoroteny eto a vita batisa teto a ary mpikambana anatin'ny groupe zay maresy zay miaraka amin'ny mivady a isan'andro a de mampahery azy tsika rehetra satria de nidaosa fahafatesan'androany ny reniny izay efa narary nandritra ny fotoana ela hatramin'ny fotoana ela ny reniny efa narary a izay efa antitra ihany koa efatra amby 20 taona tsy matin'ny covid a tsy matin'le valanaretina fa efa ela izy a no tsabona satria amin'ny mahantitra azy moa de nararotiny aretina ihany koa fa nisy aretina nikika anazy tao a efa ambolana sy mety amataonany mihitsy ara anabavy Berta ka de mampahery anao zay satria atapitra ny adiny rehefa misy ny fotoana rehefa mihosy olona tena hitatsika hoe mijaly loatra foana ela be a de ny tena marina tsy sanatria mahafaly ny fahafatesana fa matsapitsika hoe tapitra ny adiny a tena manjary mijaly ny nofiny a mijaly izy a de efa natanteraka ny teny fikasana araka ny tenintsika efa nampahereziny ten'Andriamanitra meloana raha anabavy Berta fa voainga antsika nitory fa fitopolo na 20 nefa ny mamanao a efatra amby 20 zany efa nihoatra ny teny fikasana efa nomen'Andriamanitra famindram-po a de isotra n'Andriamanitra tsika amin'ny zavatra rehetra nefa de mampahery anareo ihany koa zahay anabavy Berta tsy haiko moa na eto izy na tsy eto a osiny eto izy teo maheno antsika eto samy mitondra teny fampinonana ho azy tsika tsy mora zany mamora ay aman-dreny na atao ke de roapolo amby 100 taona ary tsy mora foana ny mafora ay aman-dreny zany fa de mampahery anao zahay a de mampamangy amin'ny fianakaviana mampamangy amin'ny fahoriana fianakaviana manontolo ary de zay mivavaka ho anao zay mba namaivana an'Andriamanitra zany fahoriana zany fa io moa lalana sy maintsy alehantsika rehetrarehetra fa tombo dalana ny mamanao a tsika rehetra de samy hoany daholo fa androany loha anjarany mbola manjaratsika koa ny arindrina any fa de mahereza Jesosy any mahafany rano maso rehetrarehetra ary izy koa ilay balsama manasitrana ny ratra-po anaty koa de mahereza raha anabavy Berta Andriamanitra meno mibanga eo amin'ny fiainanao a de hanala fahangina anao any amin'ny toerana zay misy anao any a fa zay eto amin'ny fandaharan-dramoka izy zao a izay mivady ny groupe zay maresy zay miaraka aminao ny groupe vavaka fiambenana de mampahery anao ary tsy irery anao a anatin'izao fahoriana izao ary de tsika rehetra ao amin'ny groupe zay maresy moa de ivory tsika rehefa avy eo a andrangantany anabavy Berta mba ho eo koa satria ao zay nitondra teny fampinoana sy ampahery anao rehefa avy eo amin'ny groupe zay maresy ao amin'ny Zoom tsika miresaka rehefa avy eo a ary anabavy Berta
de mba mangataka aminao zay fotoana eo am 5 minitra eo a de efa afaka mandeha am'zay adidy maro tokony ataonao koa ianao fa mba ifampairy aminao zay a groupe zay maresy rehefa ka de misy zoom isika rehefa aveo a tsika ao am groupe a misy zoom tsika rehefa fa tsy rapitso koa misy ihany fa rehefa koa tsika misy kely a noho izay vony zay mitranga tsika moa de tanaka visy avanina zay didy marary a de tena hoe ifampitondrana mavesatra tsika koa de maherezana na baviberta ohatrany tsy hitako eto aloha izy hatreto a fa mino fa ho hitany ihany zao fandarantsika zao hitany ihany commentaire nareo fa de samy nareo a mitondra teny fampionana ho andranabavitsika berta fa namoya ny reniny a izy de misaotra nareo a amin'ny teny fampiononana zay efa hitako eto a Yama Andoandry Verraso Jonathan Tiriralbenja Tojo Mikael Elisa Tsiala Cotre Verraso Angela Andrina na rehetra zay mitondra zany teny fampiononana zany de misaotra tsika rehetrarehetra mankasitraka misolo vava misolo tena ny anabaviberta ny tenako de tahiny Jesosy ary a isika rehetra de anomboka ny fandalana ary tsika ka andalo mpandrosika ny rahalahintsika Jonathan izy a no hitondra ny vavaka fanomboana am'ty androany ity ka de ndao ary a aorinan'ity a de enoitsika de eno ten'Andriamanitra ka androany a hitondra ten'Andriamanitra amitsika eto androany de ranabavy a ferana rakoto a de hitondra ny vavaka firenena koa ranabavitsika aina koa de mahereza ndao ary a tahiny Jesosy tsika rehetra tahiny tompo a rahalahy Jonathan anao ny fitenenana mbola faly manona fiadanany tompo amitsika tsiraray avy am'izao alina manginy zao a de hiaraky ivavaka ary tsika Jesosy eo mbola misaotra anao indray zay a satria mbola ny fitiavanao Jesosy no mbola tsy nalandritra anay mbola misaotra anao Jesosy satria de mbola afaka hiresaka aminao indray zay mbola afaka andray teny mamy avy aminao indray Jesosy zay am'izao alina manginy zao misaotra anao ny amin'ny fitantananao misaotra anao Jesosy satria de anisan'olona nofidinao Jesosy zay andrehan'ny tenao satria ny tenao de milaza hoe tsy anareo no fidy hafa izany fidy anareo de nofidinao Jesosy zay rehetra reto a zay tonga eto am'izao fotoam-bavaka zao ianao an'izany teninao zany de misaotra Jesosy no amin'ny fitiavanao misaotra no ny amin'izany mitantananao amin'ny fiainana izany Jesosy malala de ankehitriny Jesosy de mangataka anao indray zay apetraka eo am-pelantananao indray Jesosy zao fotoam-bavaka zao ny angatany aminao Jesosy de anjaka fenao eto am'izao fotoana zao ny fanay masinao ny herinao Jesosy a ny connexion Jesosy mba tsy ho tapatapaka satria zany connexion zany Jesosy ny ahafahanay manatrika tsara ny fotoam-bavaka Jesosy a de ny asan'ny devoly zay mety anelin-gelona rehetra Jesosy tsy ahafahanay mifantoka tsara Jesosy a de azavelana kery zany azavelana mpahefana de ny teny rehetra zay hotoriana Jesosy de tena hoe hiapaka any amin'ny fonay Jesosy a tsy hoe faly mihaino fotsiny zay androany de fifaliana ho anay nenao zany teny zany de rapisy de ho adininay zany teny zany fa tena hoe hiapaka ty anaty fonay Jesosy de hiainanay amin'ny fiainana ray manontolo a de arovy Jesosy zay ray manontolo zay mihainao zao fotoam-bavaka zao mba tena hoe ho tianao fonay manontolo Jesosy a de raha ho avy eny amin'ny rao alanitra ianao Jesosy de zay rehetra zay mihaino eto Jesosy de mba andovany zany fiainana mandraka zay zany mba haharitra hatramin'ny farany Jesosy zay rehetra eto a de ho fifaliana ho anay Jesosy raha tonga eny amin'ny rao alanitra ianao de misaotra Jesosy tombo tsara indrindra amin'ny anaranao masy raha nanaovana an'izany vavaka izany amen. Halleluja misaotra betsaka rahalahy Jonathan tao anatin'izay a vavaka izay mahafinaritra de mahafinaritra satria dia mirehatra izay eny ary zay no ela fa andolotsika eno izy anankiray a de totsika ty sady fampahirezatsika amin'ny anabavy bertin ihany koa ity iray ity a de minofinaritra tsika rehetrarehetra aorian'izy ity tsika tonga de hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ka ao anatin'ity ity zany anao maka toerana tsara maka baiboly de ao tsika no hiaino a ny ten'Andriamanitra izay hoentin'ny anabavitsika felana rakoto a am'izao a fotoana izao koa de minofinaritra ary a isika rehetra fa hiaino hira aloha tsika ao alohan'izay minofinaritra ary
je m'arrête au milieu du silence jusqu'à ce que tu viennes t'asseoir à mes côtés. Ni ala yelo no manimba ny fanahy, reo olana mampahory ny foko, very hevitrao ao anaty aizina, raha seho ianao mitoetra ny lako. Et Dieu m'élève au-dessus des montagnes, et Dieu m'élève pour marcher sur les eaux. Sur ses épaules je me sens si bien fort, et il m'élève au-delà de mes forces. Mananganay eo ambonin'ny avona, mampizo ay sy ho azerany tafy, eo antratrany no atsapako ilay eriny, ny andriamanitro manoana tsy ho lany. Et Dieu m'élève au-dessus des montagnes, et Dieu m'élève pour marcher sur les eaux. Sur ses épaules je me sens si bien fort, et il m'élève au-delà de mes forces. Mananganay eo ambonin'ny avona, mampizo ay sy ho azerany tafy, eo antratrany no atsapako ilay eriny, ny andriamanitro manoana tsy ho lany. Ny andriamanitro manoana tsy ho lany. Alléluia. Dia efa eo angamba ny anapaviberta dia natao ampiarezana anao iny hira iny anoana anao tsy ho lavana e Jesosy ary anangana anao koa ane Jesosy ao anatin'izao fotoana mampitanondrika anao zao izy apitraka anao raha anapaviberta malala anay raha anapavinay. Dia azakivy ianao fa lalam-piainana zao ary tsy rery ianao ny tany lavitra any tsika fa zatra zavatra en ligne ary tsika miaraka moly eto en ligne, tsika mifampahery en ligne raha eto raha anapaviberta. Dia rehefa avy eo mba mangataka fotoana aminao kely zay 15 minitra dia afaka mandeha amin'izay tokony ataonao ianao fa mba maniry mba hiteny aminao nolotra teny aminao izay mianakavy
izay mivady miaraka amin'ny ankizy ao amin'ny zoom tsika aveo Berta mba miangavanao raha mety raha afaka ianao raha sandry tsy afaka moa ianao dia tenenao amin'ny MP za dia ataontsika fotoana hafa fa raha afaka ianao rehefa aveo dia zay no tena zavatra tsara indrindra raha napavy Berta dia mahereza matanjaha dia tahin'Andriamanitra ary isika rehetra zay no hoe fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika dia rehefa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika dia mihaino tsara tsika hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto raha napavintsika felana rakoto ndahoary meno finaritra tainy tompo zoko felana rakoto anao ny fitenenana tainy tompo pastera tainy tompo tsika rehetra raisiko fahasoavana lehibe indray ry havana no izaran'ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'ity alina ity zany tenin'Andriamanitra hoetikoeto zany dia hitantsika ao amin'ny ohabolana toko 12:24 ka hatramin'ny 9 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny valin'ny fanetretena sy ny fatahorana an' Jehova dia rena sy voninahitra ary fiainana, tsilo sy fandrika no amin'ny alehan'ny maditra, fa zay te hiaro ny ainy dia manalavitra izany. Zaro amin'izay lalana tokony ny alehany zaza, ka na rehefa antitra ara izy dia tsy halamina izany. Amen. Ity tenin'Andriamanitra ity ry havana dia afatra ho antsika izay te ho tafita. Zany hoe zany tenin'Andriamanitra zany dia ka tsika ohatra ny amin'ny fitenin'ny zatovo amin'izao vaninandro izao ny atao hoe tafita dia ataoko hoe tafa. Inona moa zany ny tia ambara amin'izany hoe tafa zany? Zany hoe teny ilazana ny hoe ho avitra eo amin'ny fiainana, na koa hoe te ho tafavoaka na te ho tafita. Misy ny efa tafa ry havana fa aoka izay tsy mety ho tafa, ao koa izay tsy mety ho tafavoaka mihitsy, zany hoe tsy mety ho tafa zany. Ianao ary ve mba maniry ny ho tafa, ho avitra amin'ny fiainana na ho tafita? Zany hoe anana harena sy voninahitra ary koa fiainana. Tsy ny zavatra mahakasika ny tany loatra ry havana no ilaina fa izay mahakasika ny lanitra, indrindra tsy afaka misaraka na mandeha irery zany. Ireto ara no lalana atony ny soratra masina amin'ny alalan'ny olon-kendry. Manana fanatretena hoy izy. Ny fanetretena dia toetra sarobidy anankiray ry havana izay takiana amin'ny kristianina. Mila manahaka an'i Jesosy Kristy tompontsika ry havana, satria nahoana tadidio tsara ny teny lazain'i Paoly manao hoe aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany ny tenany tamin'ny nakany endriky ny mpanompony sy ny natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanana tarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky tamin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezana azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. Jesosy Kristy mihitsy ry havana no mampianatra antsika hoe fa izay rehetra manandra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Ary koa ilay tenin'Andriamanitra manao hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ry havana, ny olona miezaka amin'izany no andovan'ny fiainana mandrakizay. Ko manetretena ary
fa dio ny misehoseho na koa mioeraoera ho ny fitenenana ankehitriny fa tsy tafa amin'izany ianao. Matahora an'Andriamanitra ry havana. Ity bokin'ny fahendreny ity ry havana dia izany hoe bokin'ny ohabolana sy ny mpanao salamo dia samy milaza fa ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Zava-dehibe mifamatoraraka izany ny fananana fahendrena sy ny fahatahorana an' Jehova ry havana. Misy olona izay tena mpivavaka ka sady nanao ny marina sy ny mahitsy no ny fady ny ratsy sy nahatahorana an'Andriamanitra. Ohatra tahaka ny Joba ry havana. Olona izay nanome haja an'Andriamanitra izany lehilahin'Andriamanitra izany. Nankatoy ihany koa izy. Jesosy ny filamatra tamin'izany dia mpanazany ka nahatonga ny olona niteny taminy hoe sambatra ny kibo izay nitondranao sy ny nono izay ninonao. Eto amin'ity tany ity ry havana dia misy olona teo tafa ka dia manao zavatra tsy misy tahotra n'Andriamanitra intsony satria te hanan-karena, te hitombo voninahitra, te hanatsaratsara amin'ny fiainana eto amin'ity tany mandalo ity. Saingy ireny ilay niary arena ho simba ny kalalao sy horobany mpangalatra ihany. Nitady voninahitra izy, mety simba sy fiainana mitondra any amin'ny fahafatesana mandrakizay anefa izany. Ry havana, tsy ho anisan'izany anie ianao izay nofidian'i Kristy tamin'ny rahany sy efa nampanantenainy ny haren'ny lanitra mba ny voninahitra tsara lavitra ho an'ny zanak'Andriamanitra ary ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Ko matahora ny Jehova ry tsika ry havana raha te ho tafa amin'ny fiainana. Alaviro izay ratsy mety haningotra ny aina. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny mahira-tsaina na koa ny endry dia manam-pahalalana. Dia ny olona manana izany ry hava dia mahafantatra mialoha izay zavatra-dratsy mety haningotra ny aina. Ohatra toy ny tsilo sy ny fandrika ka hainy no miaro ny tenany sy ny ainy. Tsy sarotra aminy manalavitra azy ireny mba hitsimbinany ny ainy. Tandremo fa noho ny fitiavana teo tafa dia tsy vitsy ny olona no lava mifandrika haningotra ny ainy. Io ry havana no nahavoan'ny Jodasy ilay mpianatra Jesosy namadika azy. Fa ho Paoly tamin'ny Timoty ary izay te hanan-karena dia latsaka amin'ny fakapanahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandetika ny olona amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra ry havana. Koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra mantsira izany zavatra izany. Tsarovy ry havana fa ny devoly dia fetsy ka mahita sy mahalala io fitiavan'ny olona rena sy voninahitra io. Ary dia tsy ho sarotra aminy mihitsy no andavo izay tsy mailo amin'izao fotoana izao. Firifiri moa izato mba nanao fiainana kanjo nitondra ny nenina mandra-pahafaty raha tsy namofo. Raha teo tafa ianao ry havana dia alaviro izay ratsy mety haningotra ny ainao. Biasy tezao tsara ny taranaka faramandimby ry havana. Anisan'ny teny eo ambavan'ny maro loatra ity tenin'Andriamanitra ity hoe zaro amin'ny lalana kalehany zaza. Taona vitsivitsy maro izay dia betsaka ireo zavanitranga namono ny soatoavina sy ny fomba mampahendrena ny tazanan'ny ray aman-dreny malagasy ny taranany ry havana. Miova tanteraka mihitsy izao ny toe-tsaina sy fomba mpanao ny ankizy ankehitriny ry havana. Ny ray aman-dreny ve no tsy mahavita mitaiza sy manabe ny taranany intsony sa ny taranaka ankehitriny
mihitsy no tsy mandray tsony zany fitazanana fanabeazana ataon'ny ray aman-dreny zany. Fitazana sy fanabeazana avaizany tena mahasarika antsika ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Dia mba ho teo tafa hatraiza moa ireny taranakitsika ireny ry havana. Andeha samy hanao ezaka ny tsirairay ka isika ray aman-dreny dia hitaizany zanantsika ho araka an'Andriamanitra. Ary nareo zanaka kosa dia andray sy akatony anadray aman-dreny fa tahaka ny tsipakombalany izy ireny. Raha tsy mahafaty dia raha tsy mahavoa dia mahafaty ary raha tsy mahavoa dia mahafanina. Dia izao araka ny soratra masina izy ireny ry havana. Fa faniliny tongotra sy fanazavana ny lalany zany ary hiarova ny lalan-kalehany tsy voaloto. Tsaroa fa ao amin'ny mino anatra no misy fahendrena. Ary izay mino anatra dia tonga eo amin'ny lalan'ny fiainana. Feny sady farany ry havana dia izao. Tena iriko ianao sy ny ankonanao mba ho tena ankonana avitra na koa ankonana tena ho tafita na ho tafa araka ny filazako azy teo. Jesosy no tena harena ary men'Andriamanitra anao maimaim-poana izany. Ary omenanao avokoa izay rehetra tadiavinao. Raha tonga zanak'Andriamanitra isika noho ny aminy ary mandova ny fiainana mandrakizay. Inona indray ary ny tadiavinao mihoatra noho izany ry havako. Ny vokatry ny fanetretena sy ny fahatahoran'Andriamanitra dia harena sy voninahitra ary fiainana. Dia izao amin'ny tsara ary ny taranaka fara-mandimitsika ry havana. Dia ho an'Andriamanitra rery any ny voninahitra. Amen. Alleluia. Sotra n'Andriamanitra isika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay. Alleluia. Dia fiadanana tompony ho amin'ny anabavantsika. Felana rakoto sotra betsaka tamin'izany tenin'Andriamanitra izay nentinao zany dia mankasitraka satria ao anatin'ny maharen'ny mpianakaviananao fa mbola vitanao antsaka ny sandavany ny anjaranao ny asan'Andriamanitra izay ataonao ka dia Andriamanitra malifity Jesosy malifity anao amin'izay zavatra vitanao dia ny fiadanana tompony ho aminao ho aminareo ao an-tokantranao izay miaraka aminao menao izao fandarana izao. Dia mankasitraka fa dia mahakasika ny tenin'Andriamanitra ary inoko fa tonga any amin'ny olona izany anatra satria sady toriteny izy miaro anatra ary nataony misy mifanaraka amin'ny fiteniny ankizy amin'izao mihitsy moa ilay zavatra mba hatafiditra tsara ny hafatra anatin'ny saintsika rehetrarehetra na ny tanora na ny tanora zokiny na ny tanora zandriny na ny lazondazony na ny antitrantitra dia razavainy tsara mihitsy ny zavatra tokony ho azavaina ka dia mankasitraka ranabavy felina rakoto dia Andriamanitra ny amalifity anao dia misaotra anareo ihany koa mankasitraka azy satria raha fankasitrahanareo ireo mandeha mitondra anazy mandroso kokoa hatrany ary havana malala dia mankasitraka atsika rehetrarehetra. Mbola voninany androso bebe kokoa izy mahita an'ireo fifaritsoa rehetra izay ataonareo rehetrarehetra izao koa dia mankasitraka indrindra. Alleluia. Oabolana maro moa ny zavatra nazavainy teo fa anankiray amin'ireny no tena tonga dia horaisiko amin'ny oabolana toko fa 12 izy teo oabolana toko fa 12 ka ny andininy fa 4 ka hatramin'ny fa 9. Oabolana toko fa 12 andininy fa 4 ka hatramin'ny fa 9 dia ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy ilay tenin'Andriamanitra. Ny valin'ny fanetretena dia fatoranan'i Jehovah dia ariana sy voninahitra ary fiainana. Tsilo sy fandrika no amin'ny alehany maditra fa izay dia arony eny dia manalavitra izany. Dia fanazavainy teo daholo momba an'izay. Fa ty farany ty no hidirako lalindalina kokoa androany andraisantsika fampahirezana efa vita betsaka ny efa voalazana mba fianarako teo ary tsy ampy akory ny teneniny fa efa mahazatra moa izany mba menapelatra eto dia za kosa anoy anio andininy faheniny no tiako hifampahirezana amintsika irany hoe zaro amin'ny lalina tokony alehany zaza fa rehefa antitra izy dia tsy ala amin'izany. Alleluia. Zaro amin'ny lalina tokony alehany. Misy zavatra rehefa mahazatra
dia tsy mety tsonony tsy manao an'izy io. Ary dia mbola kely tsika dia ampianarina misaotra ohatra, misaotra tompoko, misaotra dia tsy adinonao ny misaotra. Naiza ninona na kely na be ny zavatra men'olona anao dia efa fahazaranao anao ny misaotra. Raha misy manome zavatra ho anao kinga miteny hoe misaotra tompoko, halleloia, zaro amin'ny lalana tokony alehany. Ny zaza rehefa tiana ho raiky tapisaka ao anatiny toetra anankiray dia amin'izy mbola kely iny no asisika ao anatiny. Fa raha tsy tafasisika ao amin'iny dia sarotra. Tarika zavatra ianareo indray andro zay raha mino anahy eto ny anabaviko dia meme izy maheno ty zavatra ty. Indray andro zay ka ny anabaviko mpanao gâteau, mahay manao gâteau izy. Dia misy fotoana zay manao gâteau dia tamin'izay mbola kely dia izy manao gâteau moa zay za sy ny cousin-ko mandeha mivarotra an'le gâteau reny, le madeleine na cake ohatra zany. To dia meme mampionona satria tadidiny mampionona, to dia fantany zavatra ho tantarako eo, dia efa nisy fotoana eo tantarako anareo koa ary zany e. Dia zay reo lahy matitra be mihitsiny. Dia zay nefany le cousin-ko mipetraka tao amin'ny anabaviko, zany hoe zay reo lahy za koa sinao dia mba satria za lahy tokana dia miara mipetraka ao zay dia dia manao gâteau. Dia zany zay mangalatra mifoka sigara dia miafina, mangalatra misotro toaka dia miafina ohatra zany. Dia avana ny baviko io masika, baviko matoa anay. Dia zao zavatra nampime indray andro izy manao gâteau. Dia manao gâteau izy indray andro izy tsy teo. Dia zay efa zatra miara manao gâteau aminazy dia neniny hoe mba ataoko ty gâteau ty. Dia ataovy izy le paty fa velona avy eo dia ohatr'izay le izy. Dia efa nampianariny mihitsy zao eto raha nabavy melo avily zao mahay tsara an'le gâteau dia hainy tsara zany zavatra resahako zany. Dia zao le izy ohatra ny teneniko za tsy dia mahay, tsy tadidiko tsony raha izy fa ohatrohatr'izao le zavatra tiako ahapoitra aminareo. Misy atody raha diso dia ahitsio raha nabavy lovely, raha nabavy Selina koa mahay gâteau, eny nareo mpianakaviana mampionona koa zao mahay gâteau, ry Soameva koa mino fa mahay an'ireny daholo na rehetrarehetra vehivavy reo dia zao fa zay lehilahy tsy dia mahay fa zao fa tadiavako azy raha diso dia ahitsio kapohana aloha ny atody kapohana ny atody dia asiana siramamy dia ohatra hoe asiana menaka dia asiana levure ahitsio lovely dia lasa dia efa manina ao izy efa dia asiana levure dia asiana siramamy raha dio za dia ahitsio dia asiana siramamy dia vita amin'izay iny menaka efa lasa tao vita dolo zany dia alefa amin'izay ny lafarina rehefa dia misy fotoana izy tonga eo amin'le mavesatra be zay izy amin'le hazo any dia mavesatra be manao an'le izy pizza iza mahay pizza aiza ny commentaire nareo fa tianake mahita ny commentaire nareo aizy iza le mahay pizza ho ny aina sy iza mo sy mahaolo faly dia zao tonga eo amin'le mafimafina zay le izy dia fananin'le paty iny ohatra lasa bolongalongany zay dia tambatambatra eo ohatry ny amodikodiny eo misy ohatrohatr'izay le izy. Fa zao zavatra tena nampime ery tsara ty teniko ty. Efa napetraka ilay anabaviko nahita teo daholo ny zavatra rehetrarehetra reto dia nisoratana mihitsy ty mandeha dia aveo ty dia aveo ty. Fa zay reo lahy variana miresaka sady variana mimeme. Dia zao ny olana efa vita bolongany be efa boribory be ohatr'izao iny paty iny berta koa mahay gâteau, Marizao mahay pizza sy cake zay ke teniko na rehetra na tena manana tokony mahay an'io daholo mahay daholo fa zay zany tsy dia mahay zay zany mipetraka dia zao vita tena vita falifaly ery tafavoaka le paty le paty le gâteau vita bolongany ohatran'ny baolina tao anaty koveta
de falifaly sendra totiky zay ay le menaka io adino nanao le menaka mbola tsy mivana akory le menaka anankiray nday nitenenina hoe ity de ity ay onjeryny liste zay a voadingana teo am'le sira atody siramamy menaka vira any amin'ny farange vola farininy efa boribory be ohatry ny bola le atao ahoana atsindona amin'ny seraingy ty sa lavana ve le izy lefa boribory iny de alefa ao ve indra ny atao am'le menaka nandramana tsy mety satria ohatrany tsy mety tsy mahazo ale menaka ntsony le izy rehetrarehetra sa diso zany teniko zany tsy nety lozy tsy tafiditra ntsony ary le izy efa indroa zay satra zay zavatra zay tena tamin'ny voalohany na fenina fa makina be tsisy ronoanina le gâteau tamin'ny faharoa tenenina any hoe adina de bediko atao ahoana moa lozy manadio menaka iny refa manao gâteau ka zao rehefa namalala ny ankizy ty tsika ty ohatry zany ny toetra tsika misy ny fotoana tokony ampidirana iny eo amintsika fa rehefa bolongana be ohatra anahazao vo ampidirina hoe misaotra rehefa mandray zavatra tsy tafiditra tsony misy zany efa misy zany efa misy fotoana efa vita paty bolongana tsika de tsy tafiditra eo ntsony le izy ny zavatra tokony ho tafiditra eo amintsika de amintsika le mbola azo ampidirina menaka tsy mianatsika efa bolongany be ohatra zao ary eo mahadiso hevitra ny olona ohatrany hoe manina le zany mialatsiny tsy hitako zay fombila zany izy amin'ny teny gasy ohatrany hoe miexagéré be loatra ny ve isika rehefa mitaizany zany atsika de ny mbola kely de ampandehanana fahamasinana de izy ndrey nareo efa tena trop be notonareo ohatra matsy za teneko anao ty nene zao zanakay tena tenenay anareo telo amby folo taona ny anankiray efatra amby folo taona efa andray 5 amby folo taona amin'ny volana ota tsy manao pataloha ohatran'ny mampionony zany izy ro vavy tsy nanao pataloha satria feno heritona izy nanomboka ny vavako ohatr' zao zay tam'izany de le ray moa efa mivavaka ohatr' zao koa zay de efa nasofiny ary tsy mitevika le anankiray zanakay voalohany ihany no mitevika satria tsy mikaviny zany zanakay de etretinareo zanakay miavaka be am-pianarana miavaka be tena miavaka be satria izy reriny tsy manao ohatran'le ataon'ny ankizy de etretinareo fisy tsy forcena fa ny zanakay raha omenao akanjo manara-batana de tsy manao an'iny izy satria maninona satria efa nizarina anazy hatramin'izay mahita ny mamany isan'andro izy mahita de na akanjo jupe robe fa manara-batana be zay tsy mitena azy aza anaovana io fa izy ny tsy mety manao de tsy mety manao reny hoe akanjo manara-batana na raha hoe ambonimbony lohalika zany re zanakay vavy reo tsy manao an'izany ary zany tsy hoe voazao aza miteny aminareo pastera sy mpanompon'Andriamanitra mitandrina fahamasinanareo nefa ny zanakareo vehivavy kely de zareo mbola vo 20 taona io mbola vo 7 taona io fa efankahitsika rehefa 4 taona iny fa ianao no dresy an'iny fa tsy ianao no idresy an'iny fa tonga de tsy mety manao an'izany jupe lavanao zany satria maninona satria zay efa nahazatra anazy zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny ankizy zaro amin'ny tokony alehan'ny zaza ka narefa antitra azy izy de tsy ala am'zany ina lalana tianao alehan'ny zanakao de ny mbola kely izy de ampianaro anazy de ny mbola kely de ampiseho azy ny lalana tokony alehany fa tsy rehefa vatombatony na rehefa tanora fa tsy tafiditra ao am'zany ntsony izy ary ho lasa fifamaliny fifanoherana ary misy risika tena fifanoherana mandrak'izay eo aminareo raha am'zany ianao vo hidresiny zanakao za manao antsoavinareo pastely be nareo pastely hitanay amin'ny Facebook nareo vady masina fa zanakareo ny vavy ny lahy tsy ampararinareo fahamasinana fa iandro rovinareo iandro anazy 20 taona
tsy voaterisiny zany andresy telo ambe folo taona efa mahay mamaly anao izy am'zany de efa le menaka dino etsy ny tam'zay nanao gatô paty efa vita eto menaka ry tsy azo atao ny inona tsony azo atao atsofoka amy seraigny be le menaka mba hiditra ny amle afarinina tsy mety zany lovely io tsy mety zany lovely matso efa manao an'le aki patisserie aki patisse ho atsika zay tsy mahafantatra soa mefa manao ny aki cuisine lovely manao ny aki patisse resaka patisserie ndray zany resaka mofo mamy halleloia tsy tafiditra tsony ravana ozy re zazakely mbola voafito taona ve tiako ve de manao pataloha de ina koa filana itsara voalohany indrindra aloha ny filana zany aza manao an'zany ianao fa fantatry hoe zavatra mitranga ny États-Unis reo milliardaire reo zazakely mihitsy ny azy ny tena tedaviny anao etrehtre zazakely fito taona de ina koa ny etry ilana idirany filana am'zany tena be de be ny olona tena tratran'zany tratran'ny filana amina zazakely ohatry zany disonareo raha vao zay fa na de tsy zay ary mitozany hoe voaro am'zany zanako ekeko fa aveo ny lalana zay tokony alainy izazo io fa tsy idirantsony de anova miteny fa maninona anao sarotra tenena tsy izy ny sarotra tenenina fa isika no tsy nanao tsy nampizatra azy ny lalana tokony alainy jereo tsara hitareo ao a Buckingham Palace ao amy palean'ny ao amy lapan'ny Buckingham ao a Angleterre izay toeran'ny mpanjakavaviny Angleterre de zao ny zavatra mitrango ao tareo reny zanaka keliny zafy-doalika an'ireny zafy zanany a keliny zafiafiny ry hoe ry George ry izy avy ry zanan'ireny zazakely reny na ry prince Harris ry prince izy ty le anankiray reny mbola vao kely reny de ampianarina fahalalam-pomba rehefa misy taona io de mba mijereo anao ny reny fanadihadiana momban'ny mombampatsakavavy iny de jereo ny fiainanao anatin'ny palais fa reny zaza reny mbola kely tsara fantatsika mantsy fa reny ny tena tompon'ny fahalalam-pomba ampianarina maniera tsara rehetrarehetra ny fomba fanao tsara mahalala fomba mahay miaina fahaiza miaina ianaranao an-dapo zany alleloia ary rehefa ianaranao an-dapo zany mbola kely izy de efa manomboka miana de reny mahalala fomba beny tsy mahita lelo manao ohatry zao lelo zany ianao tsy mahita an'zany ianao am'reny fa reny mahay zavatra mbola kely melehibe de zarina satria ampianarina ny tsika olombelona de manana rehefa misy toetra tafaray amitsika tafapetraka amitsika za zao ifonako aminareo foana ty zavatra ty za manana fahazaran-dratsy tentoko hoe fahazaran-dratsy mihitsy miezaka miala mihitsy mikitika ny teoriko ty atram'izao de vomaika moa za zao efa misy volovolonkorona de mangidikitika an'ala izy zay de hitanao io oriko io fa lasa menamena malamalama mihitsy efa atram'izay de zatry eo foana kitika an'io tsy de miezaka voniko amy tanako io miakatra ny tanako fahazaran-dratsy zao zany satria neny efa hatrambola kely de ohatr'izay de natia zao miseho telena de tsy nafantatra reo fa iseho am'izao de inona foana ataoko eto foana hitanareo ohatr'izao foana fahazaran-dratsy de tsy miezaka miala fa tsy miala tsy tafiala tsony riavana malaky ao Baiboly misy lehilahy anankiray vao kely izy de efa nosoritana ny lalany nofidin'Andriamanitra izy ekeny zany fa nanjay anjara ngeza be ny ray aman-dreniny de tsy zany fa Samuel lasa tsy tafa le Madeleine anay zanakeo ohatry zany ravana zay mba hitany aty aminay zay zavatra lalana lalovanay de anazaranay zanakay halleloia satria io hoe mbola zazakely ina fatana zany tena misy fatana zany ary hoanomboko raiky tapisaka ao aminy toetra iny de zay ny toetrany eritretinao Samuel etretsika maky ten'Andriamanitra Samuel
raha izy fa mbola kely izy a de efa naterina tany amin'ny Samuela voalohany toko faharoa. Samuela de zao zanak'ilay vehivavy anankiray tsy niteraka Hana, tsy ama fa Hana. De rehefa nangataka ho izy de mba nanao voady izy za Andriamanitra raha tena omenao zazaka zanaka de omeko anao izy, tena ateriko anao izy, zany hoe andeha hanompo anao izy. De tanteraka tokoa le izy de izy nitazona ny teniny, nitazona ny teniny hoe aza manao voady raha tsy mahatanteraka, fa izy nitazona de nomeny. Nao zavatra nitranga ny lasany moty le zaza de nateriny am'izay. Any amin'ny Samuela voalohany toko faharoa de 7 de nanomboka fa Samuela nanao fanompoam-pivavahana teo anatrehan'i Jehovah raha mbola zaza. Raha marina aho ny raha mbola zaza ary nisalotra efody rongony fotsy izy nefa izy mbola zaza. Zany hoe Samuela mbola kely a de efa nisalotra rongony fotsy de efa nanao fanompoam-pivavahana tena tr'Andriamanitra. Ao amin'ny baiboly Samuela anisan'ny olona tsy mba nandalo fa zazany hoe lalao kalesa ohatranay. Eta mbola kely kalesa zany tsisy tsy nalalanay raha mbola eraky faravoatra ka kilopinina akady vato za tena mpilalao kalesa tena nikoizana. Zay taloha rehefa misy izay fidinana rehetra amin'ny akady vato sy gilopinina sy faravoatra iny tsisy tsy tany nisy anahy ary za miara amilalao kalesa io zay folo lahy miara amilalao kalesa fa raha mbola maheno kalesa mandeha anao amin'ny 7 alina de mbola zahako zay milalao kalesa zay. Ny any kalesako taloha misy jiro afaka entina amin'ny alina, misy frein, misy manana kalesa roa, ndray lavabe fitondrako fianakaviana de ndray fokely fanaovako course. Tsisy tsy nalala tao akady vato raha resaka kalesa zany. Ny fanaingoko ny kalesa, ny any kalesa misy ressort, ny any kalesa misy frein, stomme le frein de grise de ny any misy jiro sy mamana lampe de poche de rehefa amin'ny alina mbola milalao kalesa de vetina jiro sy na pile de misy jiro ny any kalesa. Kalesa raika joueur ray izy nanao joueur taloha tena kilalao tena namarika ny fahazazako. Fa i Samuela ray avana tsy nilalao kalesa, i Samuela ray avana tsy hoe ratsy nilalao an'izany, ampilalao ny zanako koa de mbola ndry izy zany matadidiny hoe naveriny kalesako zany izy io niteny io. Tsisy latsaka aminareo zavatra tenenina. Ay zany teny zany inona very montre kindra napaka ay satria nampitambazan'olona roulement za tamin'izany. Tena tia kalesa tsy haindro tojo any joueur zany le carreau de atao boribory de tamin'izany nenay a ny ekipanay tamin'izany a Brésil de RFA tamin'izany mbola RFA joueur de tsy midina ohatro amin'ny kanety de efa manao azy de sardine boatina sardine ny col de zao ry havana i Samuela tsy nandalo an'ireny fa i Samuela voazaza de nanao fanompoam-pivavahana to de any anaty tempoly. De mety hitenitsika hoe tsisy fotoana lalaovan'le zaza le zaza hoe tsy mandeha manao tsy de nilalao an'izay loha izy tsy de nandalo tamin'izay tokoa izy satria mbola voakely izy a de tonga izy de any amin'ny 7 taona any izy de tonga de efa nanino teo anatrehan'i Jehovah izy de nanao fanompoam-pivavahana izy de sarotra hifoda rongony fotsy izy de nanaovandreny ny akanjo kely izy ka netino azy isa-taona zany raha niara-niakatra tamin'ny vadiny anatitra fanatitra isa-taona izy zany hoe Samuela efa napetraka tany amin'ny tempoly, fa napetraka tany amin'ny tempoly. Alleluia. Fa napetraka tany amin'ny tempoly izy de ozy ny olona ay fangaly le zaza de tsy mba mety raha mba hoe manina koa le zaza raha mba avela amilalao. Samuela nge ravana
tena natolotra ho an'Andriamanitra mihitsy any hoe Samuela voakely de efa nanamasy tena izy natonga azy oatra zany ny reniny tsy hoe izy nandeha fotsiny tam'izao fa ny reniny no nitondra azy tao ny reniny nampiditra azy tao amin'ny tempoly ny reniny nanomboka nampianatra azy ny vavaka nanomboka nampiseho taminazy zany hoe goan'ny fivavahana mbola kely izy de natao nahita ny tsirony izy napitan'izany taminy ny ray aman-dreniny tsy hitan'izany lalan'izany raha tsy ny ray aman-dreny izy mbola kely ina fantatry zaza dimy enina fito valo sivy taona folo taona zany revany tsy nafantany fa anjaran'le ray aman-dreny anjaran'le ray aman-dreny no mitondra azy ary rehefa mbola zaza izy de nizarina tamin'ny lalana tokony nalehany nanao fampimpivavahana izy teo fa any amin'ny andininy fahenina amby roapolo ina zavatra nitranga ary Samuela zaza ny tombo sady tiany Jehova sy ny olona koa izy ny kely de ny lehibe fa taiza foana teo ampanompoana an'Andriamanitra efa nomboka nizarina tamin'izany lalan'izany izy fa mandra-palehibe any de mpanompon'Andriamanitra izy ary tsy mpanompon'Andriamanitra fa olona nataotra n'Andriamanitra zay tsara ny teniny any amin'ny Samuela voalohany toko fa 12 de hoe kitsika zay mba mareo amin'ny baibolinao ty ny olona afaka miteny zavatra ohatr'izao de olona tsy miteniteny foana fa olona tena sura tena mitateraka rojato isan-jato mihitsy hoe tena savao zao efa kitsika Samuela voalohany toko 12 nianatra ataon'ny Samuela tamin'ny Israely no nangatahany mpanjaka Samuela voalohany toko 12 andiny voalohany ary hoy Samuela tamin'ny Israely rehetra indro efa niain'ny teninareo tamin'izay rehetra nolazainareo tamiko ka efa nanindry mpanjaka anjaka aminareo ary ankehitriny indro ny mpanjaka mandeha anatrehanareo fa za efa antitra sy fotsivolo maninona hoe antitra sy fotsivolo zany hoe efa tsy zaza tsony tsy tanora tariny fizy mbola zaza Samuela zaza de efa taiza manompon'Andriamanitra fa teto izy efa antitra sady fotsivolo kondreo eo aminareo ny zanako ary za efa nandeha teo anatrehanareo hatry ny fony voazaza ka mandraka androany fony voazaza ka mandraka androany andiny fatelo kointia tondro maso eo anatrehan'i Jehova sy ny voaosiny teboka roa omboniza mono nalaiko ary borikiniza mono nalaiko na aniza no nanaovako ankeriny na iza no napahoriko na teo an-tananiza no nandraisako kolikoly ahatampona ny masoko fa honerako aminareo zany ary ory reo ianao tsy nanao ankeriny taminay na nampahory anay naka zavatra tanan'olona na de ray akory azy mbola nampisy Samuela ary hoy Samuela taminy vavolombelona aminareo anio Jehova ary vavolombelona koa ny voaosiny fa tsy nisy zavatra hitanareo teo an-tanako na inona de hoy ireo eny vavolombelona izy tsika rehetra tsisy samy tenan'izany hoe zako tena teneniko anareo tsara ao raha hitanareo hoe mbola sy nanao Samuela mbola voakely de tao amin'Andriamanitra antitra sy fotsivolo izy afaka ny tena teneno raha nisy ombon'olona nalaiko teneno raha nisy kolokolo nataoko tena tsy nisy iza ny olona afaka hisy zany za misy olona fanohatra am'izany PDP zako misy olona indray andro efa ela be mihitsy seka hiary asa taminay de seka hiary asa taminay de nisy seka hiary asa taminay mivady de efa miperaperaka daony ny zavatra rehetra misy izy zany manana projet de zay ndray misy moyen afaka natanterahana izy de hiary asa izy zany miteny hoe misy tomobile zay vidina de izy nitondra an'izy izy ny asa amin'izy de efa manao planina izy mahazo aotsika an'izao io ty ohatra de mahazo ohatr'izao isam-bolana de efa hovidina mivady am'izay le tomobile tam'izany de nisy olona tonga nefa niteny taminay aloha kely nividana le tomobile tandre moa izy nareo amin'iny olona iny fa iny olona iny
tena tsy milaminy de tetrabe zay sao de mba tsy sao de mba fanaratsiny zany satria izy miresaka ame tena ohatran tena mahay miresaka tsara mihitsy izy le tena koa fa tena betabe loha nefa nanaovan'izy zany de tamin'ny fotoana farany najanony mivady la inona najanony mivady le projet nalahelo be izy de tomany mihitsy izy tam'izay fa zao lay andro any amy terina tsy apozina mihitsy amy terina tsy apozina mihitsy maheno olona zay sy mahita olona tale manao le maso zao le olona mpanao ratsy de manafatra olona tonga de tale ohatry misy zavatra le olona miresaka aminy zany a ampianariny a ohatry manao tsenjery a andainga aman'olona anankiray io tsy mazo manao zao toetoetrany inona moa zany tiako atongavana de mitovy am'le firesany taminay taloha zany hoe i olona io de tsy miova mihitsy na efa tsy teo aminay tsony feny andala sedra andala zay va sedra ela be tsy ity izy fa sedra nahita azy tamika mbola le toera le mbola le tena tonga de tarihan'olona fetsy ratsy le tena le ina moa zany zary tiana tongavana fa nohatra amy Samuely zany Samuela vao kely de efa nyzary natao amin'Andriamanitra fa tsisy Samuela tsisy olona anao nanara-maso anazy zany hoe tondra règle de tanreo zanak'ireo efa maditra de manana règle zay ny reniny de raha vao le maditra izy lama tsy mahafiloa kely le anak'ireo reny de teny mama fotsiny teny mampino fotsiny mitady règle tsy mitady izy zany tsy kapoana fa raha vao zany efa miteny hoe mitady règle de mimezana izy loa satria everina fa misatra misangisangy mampino antena mitady règle misakafo mitady règle de misakafo satria maninona satria tady aditra Samuela tsy nilana règle Samuela mahandra-pafotsy ny volony lamina be tsy nandray kolokolo izy tsy nanao ankeriny izy tsy nakaomby izy tsy nakafananan'olona ankeriny izy ary vavolombelona Jehova mihitsy ny nataony vavolombelona satria naninony Samuela ny afaka nijoro tamin'ny zavatra ohatr'izany revana satria nampianarin'ny ray aman-dreniny a nomen'ny ray aman-dreniny azy a ny lalana zay tokony alehany tamin'izy mbola kely de efa nampianarina ary Jesosy ravana raha miteny any amin'ny Matthieu 7:20 any aza rarana zaza fa velao izy anantona de fantatry Jesosy jery aza tena androanitra atsika any amin'ny Matthieu 7:20 andiny 10 sy 11 ny hitondranan'ny zazakely eo am' Jesosy ary tamin'izany de nisy lehilahy nentina nisy zazakely nentina teo am' Jesosy mba hametrahany tanana sy hivavahany ho azy fa mpianany teny mafy azy reny nefa Jesosy ny teny nanao hoe avelao ny zaza ary aza rarana tsy anantona izy fa nyto azy fanjakany lanitra ary nametraka an-tany izy de niala teo ohatrany koa ny amin'ny Marka 10 io teny io ihany andiny 14 de zao le tenin'Andriamanitra andiny 13 anisy tondra zazakely teo mba ametrahany tanana fa mpianana ny teny mafy reny nefa tezitra Jesosy raha nita zany ka hoy izy avelao ny zaza anantona ary aza rarana fa nyto azy ny fanjakan'Andriamanitra lazaiko aminareo marina tokoa izy Jesosy fa nazovo no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza de tsy ho hiditra aminy izy ary nitrotro azy izy de ametra tanana taminy sy nitsotra aminy taminy Luka 9:12 mbola io teny ihany de nitondra zazakely teo am' Jesosy mba ho tendreny raha vao nita zany ny mpianatra de nandrara azy ary Jesosy niantso azy akao eo aminy ka hoe avelao ny zaza anantona ary aza rarana fa nyto azy ny fanjakan'Andriamanitra lazaiko aminareo marina tokoa nazovo ny tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka zaza de tsy tafiditra amin'ny akory zao ravana malala Jesosy tonga de nampianatra ny mpianatra azy de zao inona ary nilan'le zazakely tsisy nina fatany koromban Jesosy ika mahay tenin'Andriamanitra inga mahay mivavaka atao inondreo ary Jesosy mandany andro Jesosy fotsiny aza makanonareo ka hoy Jesosy aza rarana izy fa anto azy mihitsy tena reo mihitsy ohatran'ireo ny fanjaka raha tsy ao am'ilay Marka teo ozy izy nazovony tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza ny zaza revana mbola kely de efa nampianarin'i Jesosy avy alleloia efa nampianariny
jesosy hoe avia ty manatonana de ny mbola zaza ary ny zaza tamin'izy mbola kely zatra manatona jesosy zany na efa antitra i manatona jesosy foana ny zanaka ao ampianaro de ny mbola kely de ampianaro mivavaka ampianaro miresaka resa momba ny jesosy ampianaro ny zanaka e teneniko anao za aloha de tsy za tsy hoe mirehare hoe ahoana fa ny zava-misy ny teneniko reo zanakareo efa reo afaka mijery zava-pona ao amin'ny Facebook sy ao amin'ny YouTube reo raha azo raha mijery zany raha anina fa zay tsy mametraka an'izany manana telefona ataona zanaka anankiroa fa tsy mijery zava-pona zany reo misy fotoana mijery zareo izy najereko tamiko de mbola reny le dessin animé kely le masiny reny mijereny reny hoe fomba fanamboarana ohatra hoe manao art plastique de mijery amin'ny YouTube ahoana fanamboarana zao le zanako anankiroa mijery any hoe ahoana fomba fandraisana noty amin'ny gitara itana zavatra ohatry zany mijereny zareo fa tsy mijery zavatra foana zany hitretinao zanakeo mbola tsy misy compte Facebook zany ngainao mahita hoe compte ny zanakeo de manana compte Facebook tsy manana an'izany reo misy application ke zay firesahandrareo ampianarana de manao groupe kely ohatrantsika reo de mifampimemimeme miresaka ohatrany hoe ampianarana zareo miresaka tsy manao Facebook misy zaza mitovy fotoana amin'ny zanakeo be deaibe olona fantatro efa etsy fiainana nalehako tsy lahanjanina fa azenjehana fa mbola kely ny fiaina azenjehana fa mbola lavitra ny lalako raha fiaina zay nalovako ve tsy hainao ny teo amin'ny toerana kaza manenjika zaza 10 taona inona hono mba fantatry izy iny ary nareo ray aman-dreny azagagy nareo raha manao foana reny zaza reny efa manao foana misy izy am'zao fa misy ankizy vavy zay raha mba maheno eto ny ray aman-dreny ny anabavy kely namany zanako tany Madagasikara de mba ajereo le zaza raha anabavy fa ho atao inona ity zaza kely vo 10 taona tsy mitsahatra ny mampiseho fitanjahana eo amin'ny Facebook ity ho volavolaina sanatria ho atao inona io zaza io raha anabavy malala ianao nge renim-pianakaviana atao anaty fahamarinana ny zanaka iray avana tsy manana compte Facebook zany tsy manao an'izany reo ziny nylany an'izany mbola eto aminay izy aloha nga rehefa hoe tsy manao Facebook de tsy maharaka nin'iny maharaka ny zanaka eka ny ato raha misy ordinateur simba mizara azy mandeha ny zanaka ihany mamboatra azy misy montage vidéo rehefa tsy sahira mampionana ka tsy vita mampionana ny zanakay manao azy tsy maharaka zany ny zanakay fa ny zanakay zary ny am'lalina tokony alena tsy mbola misy ilana compte Facebook zany iny ny lanan'izany tsy mbola misy ilanan'izany de ifanao amia manolo le de tsisy ny zanakay tsy manao zany hoe zao de makasady le jejikely le tsitsisy an'izany misy 12 taona makasady 12 taona le misy an'le manao bizy de moi volavolaina hoentinaiza le zaza ry avana malala volavolaina hoentinaiza le zaza fantatrao ny lalana lehany iny rehefa le bebe kely eo inona nisoritanao anazy iny any de aveo anao gaga de aveo anao taitra de aveo anao mitarena hoe atao mbavaka fa satria zao koa ianao nge nanolotra lalanao anazy Samuel zao tsy nambanana basy zany Samuel vao tsy nangalatrombon'olona tsy nampianarina azy hatram'izay de tsy nampianarina azy eo zao côté tsara ny vazaha ny vazaha tsy tia mandainga zany raha tena vazaha za miara-mia amin'olona be deaibe za ary za anatin'ny herinandro miona aman'olona be deaibe za zany hoe manao connaissance ana olona fakafantatra aman'olona be deaibe de manana fifandraisana na tavaratra io haiko tsara reny na tsika afrikanina io na maliana na congolais na camerounais na voandrona zao resaka tamina olona vallée centrafrika ohatry zany jiosy arabo turka mananamana an'ireny fa vazaha ihany koa fa vazaha zavatra mampiavaka azy izy honnête izy tena izy tsy mandainganainga amin'ny zavatra tsy mandaingy zany izy ary misy fotoana ohatra ny diso ohatrany hoe zay ao am-pony misy ny teneny anao fa tsy ndrindray mandratra anao zay nefa nizarana azy hatramin'ny mbola kely nefa nizarana manaja zavatra vidy zavatra amin'ny vazaha zany ianao vidy zavatra amin'ny vazaha zany ianao milamina be ianao
diso ohatrany hoe diso ozy ny fomba fiteny hoe trop bon trop con mialatsiny aloha fomba fiteny zay moa fomba fiteny eo zay fa tena hoe satria maninona satria zay hay tiktok zanakaro aza vela manao an'ireny aza vela manao an'ireny hoe mety hoe mezany olona hoe ny olona nomome fa ianao amolavola tanora hafahafa ianao de mbola kely de jesosy misy teny avelao anatona avelao ny zaza anatona an' jesosy de mbola kely ampianary mamaky baiboly ampiano itory-teny satria mbola zaza mbola tsisy fatany zany ka tsisy ho fatany tokoa zany ny fiainana any ambadika any reny no aniny de sy no ampianatra azy raha tsy ianao no miditra mampianatra azy zaro amy lalana tokony alehany zaza fa rehefa nahady antitra izy de tsy ala am'izany tsotra za matoky fa voarentsika zay afatra nety tena mpahafiainana koa za matoky reny zao tsy mety mihitsy reny hoe zaza kely de makiena tary hoe na le zaza reny hoe manao Facebook de manao anytany hoe sarisary le misy application de lasa ohatrany hoe makie be dina moa zany ary nanareo reo nareo za mba manao an'ireny le manovanova hoe za de ovaiko ny tariko de nareo hoe za tsy mijerojery nefa nitarehanareo ataonareo an'ireny anatin'le application tianareo asa zara lalana tokony alehany zaza alleloia lesoka zay nisy teo amin'ny fiainatsika de any amy zanako anao mbola manana anjara didy afaka deny vo manombo de ohatran'le manao gâteau aza dino ny menaka fa sao de efa bolongana paty be iny vo ampidinina menaka tsy mety tsony fa zao mbola kely zao de ampidiro zay tokony ampidiro ny sitrapona-Andriamanitra ampidiro ny zavatra rehetra ny fahamasinana ampidiro anatin'ny zanako tsy kelikely fitanao fa tsy anairinanao zany iny lefa lehibe zay arô diso sahirina ndray le zanaka tsy manao hoe akanjo fotoana vidanandreniny akanjo manao hoe za tsy anao nio tsy alaizy amin'io maman azy ny jupe lava reny foana azy mianatra izy rovavy mety osaka aminareo ferme be zanakareo fa ho hitanao eo afaka 5 taona samy anan-janaka tsika de hita eo am'izay nenay ferme fa nenao tsy haiko na inona contraire ny ferme tsy tiako hotenenina le izy hotahin'Andriamanitra ny tsika rehetrarehetra mahiray zany de mbola kely zara milalana tokony alehany zaza mareo amy baibolinao mihitsy io de miresahana vady hoe ordada ahoana reto zanatsika efitry nefa manomboka amy bolily reto hoe fandao zaro amy lalana tokony alehany zaza fa narefanitra izy de tsy ala am'izany tsony de amolavola zanak'Andriamanitra ianao fa tsy sanatria amolavola zanaky ny devoly koa de mahereza de tahin'Andriamanitra de ataotsika tirity de vavakytsika rehefa avy eo misaotra ny anavafiainana koa tamin'ny mahareny mpianakaviana sozoky azy ato amy groupe de izy mitondra zavatra mampianatra mitondra fampianarana fananarana famolavolana ho atsika rehetrarehetra ka de samy tahin'Andriamanitra mino fa nisy voaraina teto tamin'ity androany ty tahiny tompontsika rehetrarehetra misy maso iray unena mijery ka tsy atahotra nangozozo ny finoko fantatro izay no ako fanady hory sy malahelo aza ety misy maso iray unena mijery ka tsy atahotra
Messiah, fantatro izay lohako. Mirasaina mely ahy ny fahavalo, mikasa liana fairano sy ao imaro. Nefizao mbola toky anitseo ova, ny mazaka mpitiavany ny tazomanya. Mirasaina mely ahy ny fahavaloko, mikasa liana fairano sy ao imaro. nefizao mbola atoky anitseo ova, ny mazaka mpitiavany ny tazomanya. Fanade hory sy malahelo aza ety, misy laso iray omena mitedy ka tsy atahotra nangozozo ny fioko. Fantatro izay endravana malala atsika rahantsika vavaky zany izy zany a, rahantsika vavaky koa zany toriteny nafinaritra fampianarana ho atsika rehetrarehetra zany a tamin'ity androany ity. Dia ndao tsika ryteny manao hoe Jesosy a nampianatra anay indray anao androany a. Raha ohatra zay tsika raha nisy lesoka ravana tany aloha, atsika navita hoe naditra sy ny sisa nisy lesoka tany aloha, mino fa tsy sitraky ny fonao za ravana malala tentenako anao fa misy fotoana tena miororo kely mihitsy ny ravana malala mieritreritra hoe raha reto zanako laha reto maditra ohatra ny ditrako taloha, tena marary ny andohako ravana. Ary tsy tiako andalo an'izany. Taloha taka ny ray arenga zany hoe maditra be zany e, fa ny zanako tsy foko andeha amin'izany ravana. Tsy foko ny zanako zany hoe sanatria 12 taona ohatranavy dia nanomboka nanao ditra rehetrarehetra zay tokony fanao. Tsy foko zany. Ary rehefa tsy foko zany dia manana didingeza be ary havana. Dia ny adidingeza be dia zariko amin'ny lalana tokony alehany izy dia ny mbola kely. Zarinay mivady mba hatonga anazy na dia antitra azy dia tsy ala amin'izany intsony. Indrindra ny ara-panahy ihany koa, aza miandry ianao hoe rehefa roviana ny zanakao vanomboka ho taritinao hivavaka. Fa raha tianao izy antitra amin'ny fanomponan'Andriamanitra atombohy dia amin'ny mbola kely. Ary tsy ho zavatra mavesatra amin'ny zahazo mihitsy zany hoe hivavaka zany. Tsy ho zavatra mavesatra amin'ny zahazo mihitsy zany hoe ity an'Andriamanitra izany. Koa dia tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Raha misy azonao andraisina tamin'ny toriteny androany dia raiso, dia tena hoe ataovy tanterahantsika ry havana fa Andriamanitra ane a tena hikarakara, Andriamanitra ane a tena ombantsika amin'izany fanabeazantsika izanantsika izany. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Misaotranao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity amin'ny fitantananao sy ny fitahinao ny fiainanay. Misaotranao Jesosy satria tena tianay tokoa ianao. Misaotranao Jesosy satria tena nitahinao tokoa ny fiainanay. Dia isaoranay ianao ny zavatra rehetra, isaoranay ianao ny zavatra rehetra Tompo. Androany zay Jesosy dia apetraka eo am-pelantananao Jesosy ny fiainanay. Atafio anay ny herinao, atafio anay ny herinao. Dia tantahanao amin'ny sandronao mahery zay. Jesosy Kristy Tompo tianay eo, tantahanao amin'ny sandronao mahery izay. Tantahanao amin'ny tanam-pahasoavanao zahay. Enganay Jesosy mba tena hoe ahay tokoa zay hitondra reto taranakay, reto zanakay, mba hitondra azy ireo amin'ny sitraponao dia ny mbola kely. Ary dia amin'izany fotoana zany dia amolavola olona matahotra anao zay, amolavola olona tianao zay, amolavola olona tena hoe mpanomponao zay, dia mbola anao mihoatra lavitra anao zahay ray aman-dreniny. Misaotra Jesosy satria zava-dehibe ny taranaka,
zava-dehibe tokoa no avin'ny taranaka dia ampianaro izay tre to am'izao fandaharana zao mba hotoloranao saina dia afaka amolavola ny zanakay ampianatra azy ireo ny lalam-pamonjena ny lalam-pitahina ny lalam-pasoavana dia ny mbola kely izy ireo misaotra Jesosy malalo afaka itsika am'izao fotoana zao misaotra anao Jesosy satria fantatray fa tetonao nanatrika an'izao fotoana izao fantatray Jesosy fa namangy ilay tsirairay avy ianao tanatiny ity fotoana androany ity dia fantatra nitondra zavatra maro tany anatin'ny olona tsirairay avy mitondra fanovana mitondra torolalina taridalina torohevitra matoky ahy Jesosy malalo matoky ny tananao mahery ahako matoky afahinao dia tsy hanary anay matoky afahinao dia omba anay matoky afahinao dia ampianatra anay alleloia ny amin'ny fikolokoloana ny zanakay fitariana azy ireo ho tianao ary dia tsy avesatra amin'izy ireo izany fanomponan'Andriamanitra izany misaotra Jesosy betsaka zareo tsy voalazana teto misy olona nefa Jesosy anaty aretina anaty olana anatrika an'izao fandarana izao fantatro Jesosy fa tsy ho adinao ny hijery azy ireo jereo amin'ny indra fonao ny tsirairay avy androany ka ninona zavatra mety mahory ninona zavatra tao anatin'ny tsirairay avy Jesosy adianao any omba azy ireo anao ny karakara azy ireo anao ny tantana azy ireo misaotra betsaka Jesosy io dia raha nihaja ny saotra sy ny voninahitra ho anao hatramin'ny tolondraika ho mandrakizay izay tsy voalazako teto anao mihoatra lavitra noho izany ianao ary ny devosi satana dia afaritro am'ranao tsy afaka hitsaingo fa anaty litera ray tao anatin'izany tenjana fampizaiza tamin'ity androany ity misaotra betsaka Jesosy halleloia amen ivavakantsika am'izao fotoana zao an'ny firenena atao mpandrotsika ny anabavintsika iaina avy eto Frantsa izy ivavaka ho an'ny firenena tany tompona vavy iaina Ny tompo pastera dia tahiny tompontsika rehetrarehetra iaraka ivavaka ho an'ny firenentsika sy amarana. Ny Andriamanitra rainay io dia mbola mankasitraka anao izany amin'ny fotoana izay nomenao anay androany. Misaotra anao izay Jesosy satria famindraponao isan'andro no mbola mahatozao anay. Famindraponao isan'andro no mbola ahafahanay miaino an'izany teninao izany Jesosy. Mankasitraka anao izay satria voarahina indray ny hafatrao androany, voarahina indray ny fampianaranao androany Jesosy. Dia misaotra anao ny ampiaino, misaotra anao ny amin'izay tonga teto Jesosy malala dia enganay izay mba tena ho zanaka mpakatoa, akatoa ny teninao, tena akatoa ny sitraponao ary andeha araky ny lalanao Jesosy mba ahafahanay ho tafavoaka, mba ahafahanay Jesosy malala ahitanao rehefa tonga ianao dia misaotra anao izay tompo malalo. Ampitombo hatrany ny ositray, ampitombo hatrany ny ositry ny mpanomponao izay mitondra ny teninao isan'andro isan'andro ary ampiasao mahery Jesosy mba tena ny fanahinao masina no hiasa ao anatiny Jesosy ary tena ny hafatrao no toriana aminay eto tompo afa vonina iananao isan'andro izay, vonina no ampianarinao isan'andro izay Jesosy dia ankehitriny izay tompo dia mbola mangatabavaka eto anatrehanao any firenenay mangataka fonana aminao izay Jesosy hitanao ny faharatsiana, hitanao Jesosy ny zavatra izay mahazo an'io firenena io dia mamindra fo Jesosy mamindra fo amin'ny malagasy rehetra, mamindra fo aminay na izay tsirairay avy reto ary Jesosy dia mpanota tsy mendrika ihany Jesosy mila ny rahanao izay hanadio anay dia tsaroanay manokana Jesosy ireo izay nidona pahoriana Jesosy dia mivavaka manokana androany Jesosy ho an'ny Zokoberta sy ny fianakaviany Jesosy ao anatin'ny fahoriana amin'izao fotoana izao tompo ianao ilay fanampampahery Jesosy no omba anazy ampitraka ny fianakaviana rehetra Jesosy amin'ny maha-olombelona tompo malala dia misy ny alahelo fa ianao no mampifaly anay, ianao no mbola fifaliany fonay ary miandry anao izay Jesosy dia andro soery tompo malalo, ianao ny hamangy ny fianakaviana rehetrarehetra, ampionona ny fianakaviana rehetrarehetra Jesosy, hamafa ny ranomaso rehetra Jesosy ary nizanisa Jesosy izay nidona pahoriana eto koa amin'izao fotoana izao manana havana nodimandry Jesosy manana misy alahelo Jesosy dia aoka ilay fanahinao tena hirotsaka tahaka ny orana Jesosy ampahery ny tsirairay avy ary raha ivoaketo izay dia tena hatory am-piadanana, hatory am-pilaminana satria ianao no manangana anay, ianao no mampahery anay dia ao koa Jesosy no marary ao Madagasikara ao no tsy manana fitaovana, tsy manana hoentomanana Jesosy hitsaboana, tsy manana nizaniza Jesosy, tsy manana nizaniza hianteherana tompo malala. Ianao no angatanay hamangy an'izy ireny tsirairay avy any amin'ny toerana misy azy ihany, tsy fantatray Jesosy na aiza na aiza fa mety misy milanao amin'izao fotoana izao, mety misy mitaraina aminao amin'izao fotoana izao Jesosy dia ianao ny feoany mamindrafo aminy Andriamanitra ho vangy manokana izy Jesosy ao koa ny tsy manan-kohanina Jesosy, ao ny tsy manan-kelofana mamindrafo amin'izy ireny Jesosy dia ianao ny ahafantatra izay mahasoa anazy, ianao ny ahafantatra izay mahita an'izay hitondrana anazy Andriamanitra
dia vangio koa ny any amponja rehetrarehetrany vangio Jesosy izay mila anao amin'izao fotoana izao. Vangio ny tsirairay avy ny fianakaviana tsirairay avy amin'ity alina ity Jesosy aninona zavatra izay ilainy amin'izao Jesosy dia ianao no angatahanay satria ianao ilay rainay, ianao ilay nahary anay ary eo an-tananao ny fiainanay, ianao no mihay anay, ianao no mahafantatra izay mahasoa ny tsirairay avy Jesosy no angatahanay amin'izao fotoana izao ary miandry anao izay, miandry ny famindram-ponao izay, miandry ny tananao mahery izay hanangana an'izany firenena izany Jesosy. Dia misaotra anao izay satria ianao mahita, misaotra anao izay Jesosy satria ianao koa no mbola miaro, misaotra anao izay Jesosy satria ianao mahafantatra Andriamanitra. Dia ny vavaka rehetra izay nasandratra teto Jesosy dia na inona tsy voalaza anay dia ianao ny hanatanteraka araka ny sitraponao Jesosy. Dia raha tory izay dia ny anjelinao masina dia hitoby manodidina anay dia hanome fifaliana ao anay, hampahery anay Jesosy malalo. Raha mbola tsy tonga amin'ny raha ho an-lanitra ianao dia eo aneto indray izay rahampitso. Eo anao rerianany ny voninahitra. Alleluia. Amen. Alleluia. Misaotra betsaka ny anabavy aintsika tanatin'izay vavaka izay. Misaotra ihany koa ny anabavintsika rahalahintsika Jonathan tamin'ny fanombohana dia anabavy Pernara koa tamin'ny toriteny dia Andriamanitra ny hamaly fity antsika rehetrarehetra. Misaotra hoe tamin'ny fandraisana zaza dia tena nahafinaritra ny fandraisana anjara ary nampahery ny olona rehetra ny toriteny. Dia mankasitraka antsika ny fandarantsika dia tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra satria afaka miditra amin'ny site web ny Akiradio anao afaka mihaino mionjam-peo anao www.andravotaizo.com na tapenao fotsiny hoe Akiradio dia efa mipoitra ny Akiradio antsika. Afaka mihaino anao toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina dia miverinao indray izao fandaranao izao amin'ny 10 maraina dia amin'ny 1 amin'ny 3 amin'ny am'razy dia amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina dia amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 alina ny toritentsika. Alahatra mampionina ny hira, alahatra ny toriteny tena tsy tokony ho varindrina, tsy tokony ho kivikivy sy mangingina anao amin'izay misy anao andra miaraka amin'ny Akiradio dia mbola tsy tonga amin'ny raha landra tsy dia netintsika raha pitso alina tahaka izao dia samita in'Andriamanitra. Mahereza daholo misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany. Halleluia. Amen. Mahereza daholo tsika.